Ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny Ilay podcast. Miarabanao ihany koa Marina. Miaraban'ny mpanaraka dia miarabanao sambatra. Dia mamerina ihany koa ny fiarabana tratran'ny taona dia mirary soantsika rehetra amin'ity taona 2024 ity dia hitondra soa sy fanambinana antsika ity taona vaovao ity. Marina izany mamerimberina manana ny manatitrantitra. Ny lohahevitra ho resantsika androany dia mikasika ny fiovana satria matetika rehefa tonga tahaka izao ny voalohan'ny taona dia manana faniriantsika hanao zavatra be dia be, dia hiova amin'ny zavatra atao be dia be, ny zavatra tianao atao, miandrandra fiovana, mangetaeta fiovana amin'izany taona vaovao izany. Izany indrindra sambatra. Marina fa ny fotoana ohatr'izao dia fotoana ametrahana anatratrarana tanjona ary marina mihitsy hoe anisan'izany ny résolution izany fitenenana ao anatin'izay résolution izay zany ny objectif sy ny changement, izany hoe ny fanovana sy ny fiovana. Ka ny fanovana moa raha amiko manokana dia miatomboka amin'ny fiovana mihitsy aloha. Zay vao afaka manova zavatra ianao, zany hoe ny tenanao mihitsy aloha no miova, fiovana anao manokana, zay vao afaka mitondra ianao fanovana eo amin'ny manodidina anao. Ny manodidina tiako tenenina zany mety hoe ny relation anao, ny fifandraisana, ny asanao sy ny sisa, fa tsy miteny mihitsy ny momba ny hoe olona, satria amiko tsy misy afaka manova olona mihitsy. Dia amiko zany tsy nataoko tanjona mihitsy ny hoe hanova ny olona, fa miova aho mba hitondra fanovana amin'izay zavatra manodidina anahy hitako hoe mitaky fanovana. Hafa kely izay fomba fijerinao izay Marina. Misy koa ilay fitenenana moa izay hitako hoe tena mahafinaritra mihitsy izy ity hoe le changement est la seule constante. Amin'ny teny malagasy zany izy raha dika tsotsotra dia hoe ny fiovana no mahary toetra indrindra, no tsy miova indrindra. Marina mihitsy izany, somary mampiomehy kely izany fa tena marina satria ny fiovana no zavatra misy foana. Tokony hisy foana moa zany ary misy, na tsy sitrapontsika ara dia misy foana ny fiovana, satria ohatra zao olombelona misy izy ary ilaina, satria misy ny tiako tenena amin'ilay misy azavaiko kely hoe ianao raha voateraka ianao dia zazakely, na tianao na tsy tianao mialehibe ianao, zay zavatra misy, fa zavatra mipetraka, c'est comme ça. Donc noho izay indrindra no tokony misy fiovana sy fanovana arak'izay, satria raha zazakely ianao tsy mitovy ny zavatra takiana sy ilainao noho ny hoe rehefa mialehibe ianao sy miadolatsiainto ianao, adulte ianao sy miantitra indray ianao, dia misy zany izay zavatra hoe ny toetrandro koa dia miova foana na tianao na tsy tianao. Dia tsika zany mila miova arak'izay ihany koa, amin'izay mba tsy hilaozan'ny toetrandro izy ilay fitenenana, manjary lasa tsy adapté intsony zany tsika, fa mila miova koa tsika sy manova araky ny ireo zavatra izay miova ireo, miova ho azy, tsy miankina amintsika izay. Marina zany ary araka ny tenao dia izay fiovana izay zany mila zany tsika, tsy haiko mila zana azy amin'ny teny malagasy fa tsika hoe misadapta, mila misadapta amin'izay fiovana izay tsika. Ka za zany mahita koa hoe ny fiovana matetika rehefa misy zavatra iovantsika dia fanombohana vaovao iny zany, manomboka zavatra vaovao ianao. Misy teny koa le hoe teny frantsay ihany koa le hoe une fin est une chance de recommencer, izany hoe omena chance indray zany ianao ahafahanao manomboka zavatra vaovao indray. Za manokana moa rehefa mandinika hoe inona no mahatonga te hitondra fanovana, zany hoe te hiova, dia satria hitako hoe misy zavatra
tsy mahatonga ohatra hoe tsy afahako manandratra tanjona na manimba ohatra hoe ny fifandraisako amin'olona na manimba ohatra hoe ny fahasalamako a na ara-tsaina na ara-batana amiko zany ohatrany hoe matetika ny zavatra ohatrany hoe negatif no manosika ahy a hitondra an'izay fanovana sy iovako zay matetika aloha zay ny tena mitseho zavatra ratsy tsy tomombona ohatra hoe tsy haiko ohatra hoe misy disadisa foana ohatra amin'asiny zanako a de eritreritra hoe inona ny mety inona ny moyen zany ahafahana manova an'izay zavatra zay de mitaky amiko zany zay hoe misy fiovana ty amiko a fa averiko le teo hoe tsy afaka ny anovana azy mihitsy a mety afaka hoe manolotra asosikevitra na ohatra zany anazy fa tsy afaka anovana azy mihitsy a fa izaho no miova hoe inona zany ny fiovana mety azoko entina hiatrehako an'izay disadisa misy lava ohatra eo amin'ny mianaka zay. Za zao etiko mahitako hoe matetika ny fiovana io a zavatra sarotra ary indraindray isika miova amin'ny zavatra efa hitantsika ihany. Tiako tenena amin'izany ohatra zao hoe mitaky fiovana zao ohatra hoe te hiova asa de matetika asa efa nataoko taloha ihany tiako mbola atao asa. Zany hoe le asa zany tsy miova ihany fa miova mpampiasa fotsiny ahako. Ohatra koa hoe toerana, ohatra hoe te hiova toerana ahako, ohatra hoe andao ohatra hoe mipetraka eo Antananarivo de rehefa te hifindra toerana de ao Antananarivo ihany no te hipetraka. Tsy haiko hoe misy an'izay resaka ohatrany hoe ina moa fa ohatrany hoe zone de confort zany hoe mila fiovantsika nefa tsika tsy te hiova amin'le mahazatra. Zay no ohatrany fahitako azy koa. Ohatrany hoe ny somary risika kely amin'izay fotsiny a de tsy tena mahomby, tsy tena signifikatif zany le changement misy. Le fiovana. Tsy tena hoe miova tanteraka, fa ohatrany hoe miovaova kely fotsiny indraindray satria raha mitovy foana ny zavatra ataonao mitovy amin'le taloha ihany de sarotsarotra ihany ny azahoanao vokany hafa. Raha mitovy foana zany de zany hoe zany misy situation misy zavatra tena mitaky mihitsy hoe miova tanteraka tena hoe changement radical mihitsy fa tena mirejoindre anao mihitsy amin'le resaka hoe sarotra ny fiovana, sarotra ny fanovana amin'ny fiainana. Nefa zavatra tena ilaina araka ny tenenintsika to hoe tena ilaina mihitsy satria raha zavatra efa hitanao kosa ve hoe tsy mampahomby anao mitondra zavatra ratsy manimba anao sy ny fifandraisana manodidina ohatra de mbola ho inina ho atao ihany kosa ve fa tsy maintsy atao ilaina zany le izy de mila zany manana ina moa zany inavy moa zany mety hoe zavatra tena ilaina raha mba natotosana an'izay satria fantatra hoe sarotra le fiovana sy le fanovana. Marina zany za mahita hoe ny anisan'ny voalohany indrindra aloha tena ahafahana miala amin'izay de hoe ny fanekenao aloha hoe mila miova ianao. Zay zany aloha ny voalohany indrindra hoe acceptation. Zay zany aloha hitako hoe voalohany indrindra aloha mila ataonao ary tsika moa niresaka tamin'ny resaka momba ny fiatoana teo aloha. Izay fiatoana kely zao de anisan'ny mihitsy hoe fotoana zany ahafahantsika mandinika hoe inona zavatra tsy nety ohatra teo aloha zay ilako fiovana. Zay zany aloha de anisan'ny zavatra tena ilaitsika mihitsy zay. Zay mihitsy ny tena hiantombohany zany. Ny tena hiantombohany hoe nahitanao hoe reto aloha misy aspect zany ilako fiovana de avy eo amin'izay zany miditra amin'izay hoe manaiky manaiky ianao zany hoe misy zavatra tiana ovana tam'le teo aloha zany tiana ovana iova vaovao indray zany. Ilaina mihitsy zay fanekeny zay aloha voalohany indrindra satria raha tsy manana an'izay fanekeny zay manaiky zay ianao zany de tsy afaka ny androso aloha ianao zany satria ianao tsy nahita fiovana, tsy nahita zavatra ratsy ohatra zany. Tsy afaka ovaina zany de tsy afaka androso ianao. Ilay tsy fanekenao zay koa nefa de mety hiteraka fahadisom-panantenana ihany koa aminao satria ianao zany hoe tsy manaiky zany ianao hoe misy zavatra tokony ovana de mijanona amin'le situationnao teo aloha ihany ianao de mitohy hatrany de mety hanimba ny toe-ponao na ny toe-tsainao ihany koa. Mazava ho azy zany satria raha zavatra hitanao hoe tsy mila fiovana ve moa inona ny tokony
de hoe anovanao azy zay mihitsy. fa rehefa mahita ianao hoe tena tsy maintsy lana fiovany ity de zay ianao vao mandray fepetra ho amin'izany. Nanao fanadidina kely ihany koa nijery momba ny hoe inona mahatonga antsika olombelona matetika tsy no manahirana antsika izay fiovany zay a de hita zany fa nitahotra ny tsy fahombiazana de anisan'ny zava-dehibe indrindra ao anatin'izay a satria tsy fantatsika zay miandratsika ao aloha ao zany de izay no antony mahatonga antsika matahotra de tsy te handrositsika tsy te hiova. Eo ihany koa ny fahazarana satria hoe miova zavatra vaovao zany ianao a nefa ianao efa zatra tamin'ny zavatra nataonao taloha de izay fahazaranao zay a sarotra be aminao ny ala amin'izay fahazaranao taloha zay a anomboanao zava-baovao a fahazarana vaovao indray de izay fiovan'izay koa nefa araky ny filazan'ny ireo zay nanaovako an'ilay fanadihadiana moa zany dia mila ihany koa zany hoe sakrifisy mila sakrifisy zay satria ino moa zany mila sakrifisy izy de lasa izay sakrifisy ataontsika zay a matetika zany lasa mitondra faharirahana ara-tsaina sy araky ny tempo émotion moa zany filazandreo azy sy charge mentale. De eo ihany koa ny fijery ny hafa ty tena matetika hitantsika amin'ny fiarahamonina mavesatra amin'ny fijery satria isika tonga de mieritreritra hoe ahoana no teneny ranony inona no teneny ry any hoe ilay fitsaram-bahoaka kely zay zany mampatahotra antsika ihany koa de mahatonga antsika tsy hiova. Eo ihany koa ny finoana efa niresantsika ihany koa moa izy eto amin'ny podcast ny finoana manakana hoe croyance limitante ohatra hoe za tsy mahay matematika mihitsy de mionona am'izay zany ianao hoe za tsy mahay matematika mihitsy zany hoe to de tapahanao hatreo ny tsy mieritreritra kory ianao ny tondra hoe fiovana hoe hiezaka fa tonga de zay no mipetraka hoe tsy mahay a de hatreo de vita. De eo ihany koa zany lazaindrareo zany hoe tsy fahampiana motivation zany hoe tsy fahampiana antony manosika hoe inona ny manosika anao a ahafahanao ino zany tsy hoe ahafahana fa mitondra anao a any amin'ilay fiovana. Dia eo ihany koa moa zany ny tsy hoe ny tsy fananana tanjona voafaritra mazava io ihany koa zany de anisan'ny mahatonga ny olona tsy miova ihany koa. Dia ohatr'izay moa zany le fanadihadiana kely zay nataoko a hitako tamin'ny aterineto moa zany tena amin'ny tranon-kala fa tsy haiko afaka mety misy fahamarinana ve zay mety misy tokony ampiana misy tokony alana tsy fantatro a fa de anjarantsika ihany koa no miady hevitra ao anatin'ity podcast ty a amin'ilay hoe miaraka mianatra de mianatra miaraka. Marina mihitsy zay za manokana aloha ataoko hoe efa niainan'ireo izy rehetrarehetra reo angambany za manokana tamin'ny lalam-piainana zay efa nidiavina efa niainan'ireo hoe misy fotoana ianao tena hoe tsy ampy an'izay motivation zay misy fotoana ianao tsisy tanjona de lasa mipetraka fotsiny eo satria tsy manana tanjona mazava ianao de ohatrany hoe etiketin'ny onjam-piainana eny fotsiny. Ao koa ny hoe fahazarana araka ny teneninao teo hoe sarotra miala amin'ny mahazatra hozy izy tsika gasy a. Ao koa zany hoe tena manahirana hoe efa zatra nanao an'ity foana hatramin'izay de nefa hoe ino mihitsy ny tokony hovainao amin'ny fiainana sarotra be hoe de eo mipetraka le niteneninao hoe mila manaiky aloha ianao hoe tena tokony hovaiko marina akety na de zay ara ny nazatra na de zay ara ny ohatra hoe efa nilovako ohatra hoe fomba fanao fomba fitaizana ohatra tamin'ny nolovaina tamin'ny ray aman-dreny zany de na efa nataon'ny ray aman-dreny sy ny ray aman-dreny ary reny a de nataonao de tenenina aminao amin'izay indray andro hoe ty zavatra ity mila hovainao mila hiovanao sarotra hoe ahoana koa zany de eo le niteneninao teo hoe le fanekena mihitsy zany hoe mila hovaiko marina ity ino tena hoe voaloham-pamindra tokony atao hitondrana ny fiovana ka manamafy an'ireo zavatra rehetra voalazanao teo hoe tena marina aloha. De intary zany ny azo atao raha ohatra hoe misy an'ireo sakanareo zany hoe ahoana natao inona natao mba tsy azo natahotra ohatra hoe matahotra zany hoe tsy ahomby ao aloha ao. Apetrako ao amiko moa zany zay fantanin'izay de valiko aminao araky ny maizaho anahy. Raha amiko zany de tena hoe mila zany manamboatra ny saina aloha voalohany indrindra ny saiko aloha ny amboariko voalohany indrindra hoe raha izay antony zay hoe matahotra mety tsy ahomby de ny saiko no amboariko hoe
na tsy mahomby arange tsy maninona tsy maninona fa hiezaka aloha hitante aloha efa mba marikana hoe volonté ako hitondra fiovany zany de hiezaka anao an'le izy raha tsy mety moa le izy de efa mba niezaka zany hoe raha natao zany roa zany ny safidiko na zany matahotra de tsy mihetsika eo satria misy an'izay tahotra mety tsy ahomby zay de tsy mihetsika fa mitoetra eo amin'ny même stade zany na zany ny safidiko faharoa de hoe miezaka mandroso fa fantatro ao an-tsaiko hoe raha tsy mahomby iny de tsy maninona afaka mamerina indray mety hoe amin'ny fomba hafa indray mety hoe teknika hafa indray mety hoe fotoana hafa indray koa ny fotoana koa zavabe amin'ny fiovana satria misy fotoana ianao ohatrany hoe disposé kokoa ohatrany hoe flexible kokoa ianao anao fanovana sy fiovana misy fotoana ianao tsy ho amin'izay mihitsy de ana zany mahita hoe mitante ihany aloha de zay fa zay aloha ny hitako hoe andresena an'le tahotra raha tsy zay ianao de mitoetra de eo de eo ihany eo de eo de eo de eo de nefa le vokatry le zavatra efa tsy tianao de nefa mbola iny ihany no iainanao eo foana ary ohatra hoe mikasika indray ary ny fahazarana ohatra hoe taloha efa nahazatranao foana ty iny ihany nefa nahazatranao ahoana indray ny fomba hanovana izay fahazarana izay de araka ny teneninao teo hoe mila mahita ianao sy manaiky iny moa zany efa tsy resana intsony fa azo atao hoe base fototra rehefa nanaiky amin'izay ianao amiko de mitady ianao hoe inona raha zany ny moyen ahafahako miova amin'izay de ny moyen zany de ny hoe mamboly fahazarana vaovao ianao mamboly fahazarana vaovao ianao satria raha tsy raha asorinao fotsiny ny fahazarana iny de tsy maintsy ianao ahatsapa fahabangana de betsaka kokoa zany ny riska hoe iverenanao iny zavatra iny satria rehefa tonga le fotoana hoe misy manque misy an'le izy de lasa andeha ho ataonao le izy na atao karaha hoe tsy tena heninao be le manque fa efa zatra loatra ianao de mety tsy misaina akory ary ianao fa tonga de lasa miverina manao an'le zavatra ho azy ianao de amiko zay mihitsy lasa automatique de lasa mandeha ho azy de tsara zany le hoe misy hoe soloina fahazarana vaovao amin'izay tonga de fenon'iny zany na le fotoana na le fandehanana automatique ananao an'le taloha mba lasa manao an'le zava-baovao automatique minao indray tanatin'le boky tsy fantatro inona reny ohatra azoko omeny fokasigara moa no matetika miresaka an'izay fa zany hoe za manokana tsy mifokasigara ka tsy haka an'izay ohatra izay fa ezahako hoe zavatra niainana zany ohatra hoe inona re ohatra hoe mijery telefona ohatra hoe réseaux sociaux réseaux sociaux zao raha ohatra hoe mahatsapa tena hoe mijery foana lasa mandany ny fotoanako be le izy de tena miezaka amin'izay zany mametraka hoe manomboka zao raha ohatra hoe mifo maraina na amin'ny alina alohan'ny atory mijery telefona foana de tena hovaiko mihitsy zay hoe non apetrako ny telefona fa au lieu de mijery telefona de anao zavatra hafa raha ohatra hoe amin'ny valo sasany amin'ny sivy manomboka mijery telefona foana alohan'ny atory de mitady solution hoe aleo amin'ny valo sasany hatramin'ny sivy manomboka androany ohatra hoe tsy haiko mamaky boky ohatra hoe mandeha manao karakara ny tenako alohan'ny atory hovaiko amin'izay ny ora ohatra aleoko ohatra hoe misy zavatra hafa atao zany zay ao anatin'ilay boky nosoratan'i James Clear le Atomic Habits amin'ny teny frantsay moa izy hoe un rien peut tout changer misy an'izay zavatra nresahany marina zay hoe mila manova système ianao mba ahafahanao miova mandeha amin'ny fahazarana vaovao indray eo koa nefa le resantsika teo hoe mila manao sacrifice ihany koa anatin'izay fiovana izay io anisa mety ho sarotra kokoa io antsika satria ary le hoe zay fahazarana zay de miteraka zany ianao mila an'izay sacrifice zay rehefa manao sacrifice nefitsika to de hitantsika ao anatin'le sacrifice de zavatra marary zavatra sarotra zavatra mampalahelo taiko ahoana indray ny fomba atao ary zany mba ahafahantsika miezaka ao anatin'izay sacrifice zay
Ny amiko manokana aloha zany ny fijeriko azy dia ny hoe misy mba toa hoe ianao nanana fahazarana teo aloha dia nisy zavatra nentininy ho anao. Nitondra zavatra ho anao iny zany, nitondra zavatra nahafinaritra anao na nieritreretinao hoe mety tena nety koa aloha ilay izy tamboalohany fa avy eo nivoana ohatra. Nitondra zavatra tsara iny ho anao zany tamboalohany dia nefa rehefa nandeha ny fotoana dia lasa negativa ilay izy dia zay hoe andeha ametraka i-renoncer i-sacrifier zavatra nitondra zavatra tsara ho anao zay sarotra mihitsy no atsika satria raha ohatra hoe moment-na fialamboliko iny réseaux sociaux iny dia tsy maintsy sacrifier zany moment-na fialamboliko nefany ilaina ny fialamboly amin'ny fiainana, miasa foana isan'andro, ny fiainana efa manahirana na ny misaina azy sisa dia ianao zany mila manaiky an'izay hoe sacrifice ty atao ty mety hoe miena ny fialamboliko fa any amina temps durable kokoa mitondra soa anà ilay izy. Dia amiko zany miatomboka amin'ny fanamboarana ny saina daholo mihitsy aloha ny zavatra rehetrarehetra. Tsy haiko ny ianao sambatra manao ahoana manoloana an'izay. Ny resaka momba ny sacrifice ko dia azontsika atao ohatra zany ny za moa zany tsy hitako hoe inona no ataoko ohatra anatin'ilay sacrifice fa izay fomba finao fijery zay hoe misy zavatra tsaratsara kokoa amiko iny dia efa mitondra ilay motivation ihany koa aminà hoe misy zavatra tsara kokoa miandry anao inan'iny ao aloha ao dia izay no ataoko anatin'ny lohako hoe misy zavatra tsara kokoa rehefa manao an'ity zavatra ity dia vitako zany miatrika ilay sacrifice. Resaka koa ato moa zany resakitsika toy ihany koa le hoe ahoana indray momba ny fijerin'ny hafa izay mitsara hoe ahoana miovy ty olona ity sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny hevitrao Marina ahoana inona no azo atao momba izay fijerin'ny hafa izay zany? Miverina indray ary manamafy an'ilay resaka hoe ny saina manokana mihitsy aloha no amboarina. Zay no nampatonga ana ny teny teo hoe fiovana mihitsy aloha no miteraka ny fanovana manodidina anao satria ny saiko mihitsy aloha zany no mila amboariko hoe raha hanao an'ity zavatra ity dia hiteny ny olona sy atsikaritra hoe nisy zavatra miova. Raha ohatra zao hoe zatra foana ohatra rehefa atson'ity olona ity anampy azy dia manaiky foana hatramin'izay nandray fanapahan-kevitra nefa hoe tsy hoe tsy hanaiky intsony fa hiova amin'izay hanaiky fa indraindray ihany satria lasa ohatra hoe makaloatra amin'ny fotoanako lasa makaloatra ty amiko ny fanampiako an'ilay olona ka lasa tsy misy tsony ohatra hoe tsy haiko fotoana hikarakarako ny tokantranoko, ny tenako, hibeazako sy ny sisa. Dia ilay olona zany tsy maintsy ahita hoe niova dia anome i-culpabiliser mihitsy izy amin'izay fotoana izay hoe ary ianao tena niova mihitsy dia ianao zany za zany moa zany mila hoe efa miomana sahady ho amin'izay zavatra izay dia mila maripaka ao anatiko mihitsy hoe ny fiovana hoentiko ity dia hahasoa anà ary ny fiainako ohatra dia izany tompon'andraikitra voalohany fa tsy ny olona dia iza zany mila mafiorina amin'ny lalana tiako aleha amin'ny fanovana tiako atao amin'ny fiovana izay tiako ananana koa amin'ny maha olombelona anà dia mila maripaka amin'izay ka na iza miteny na iza tsy miteny ao anatin'izay zao mety misy olona i-encourager mihitsy hoe tena marina izany fa tsara ny ohatrao mety misy olona be da be koa tena miova mihitsy ianao tsy mba ianao le taloha fantatray mihitsy ny ity fa dia nisinina loatra sy ny sisa ianao zany mila mafiorina koa ianao manoloana an'izay hoe zay ny fianovana tiako hoentina dia zay fotsiny fa dia faly ianao moa zany dia atao akory tsy faly ianao atao akory fa dia zay aloha no tiako mba hitondrana ny fiainako satria hitako hoe mahasoa anà
ohatra anankiray fotsiny moa zay fa be da be ny ohatra azo lazaina amin'ity resaka hoe afijeran'ny fiarahamonina ity ary tena nisany sakana anankiray tena lehibe izay tsy mampandroso ny olona mihitsiny ty fijeran'ny fiarahamonina ity tsy mampandroso satria tsy mitondra fiovana rehefa tsy mandroso moa zany de mitoetra eo foana tsy mitondra fiovana ary io tena tsy manavaka hoe fiavinana inona fa na iza na olona frantsay na inona rehefa sendran'io hoe ny fijeran'ny olona no manandanja kokoa amin'ny fiainana sy ny entina miaina de tena manahirana mihitsy ary mampitondra takaitra mihitsy ary ny anapiko kely an'izay fotsiny angamba hoe za hoe hitako anankiray ahafahanao hoe tsy de mijery be loatra izay fijerin'ny hafa zay de ny fanananao estime de soi tsy haiko moa ny fanazavana azy amin'ny teny malagasy ohatrany hoe mila manana mihitsy koa ianao zany hoe iza mahavita azy iza manana ny valeurako iza misy dikany de noho izany niza miteny inona teneniny de tsy misy dikany amiko zany tsy haiko hoe mety hafahana ve zay miala amin'izay fijerin'ny hafa zay zany ataontsika agaikaingana ihany satria efa manakaiky sady ny farany misy mbola misy anankiroa tsy vitantsika marina de mikasika indrindra ilay hoe ahoana indray natao momba ny finoana manakana na le hoe croyance limitante zany ohatra hoe le niresantsika teo ohatra hoe za tsy mahay matematika de to de hoe mionona am'izay hoe tsy mahay matematika de mitovy ihany foana moa zany ny point de départ hoe ianao no mila mandeha ny tena mianatra ihany koa le fandinihan-tena tsy le fiovana atao amin'ny tena koa tsy hoe phrase ray de vita ohatrany hoe zay fotsiny ny resana anazy moa teo fa mitaky mihitsy zany fandinihan-tena manokana mitaky zany fikarohana mitaky mihitsy ary indraindray hoe manantona professionnel manazava anao sy mba miclarifie an'izany zavatra rehetrarehetra zany zay foana ny fitombohan'le izy de rehefa vitanao zay de hitanao hoe reto avy ny croyance koa ny finoana nananako tato izay ahitako mihitsy hoe tsy mahomby ny resaka atao zao ohatra hoe zavatra mety nilovana tamin'ny ray aman-dreny tany tamin'ny voaloha ohatra hoe ity moa manisy débat foana ty resaka ty hoe kapohana sa tsy kapohana ny zaza tsy hiditra amin'izay fa ohatra fotsiny ny alaiko hoe raha nandova tamin'ny ray aman-dreny hoe kapohana ny zaza de nefany amin'izao fotoana zao ohatra hoe hitako ohatra hoe tsy tokony kapohana kely le zaza de mitaky an'izay fiovana zay zany mila hoe avadiko mihitsy zany zay finoana ao anatinao zay izay nieritreritra hoe zay ny fomba fanao zay ny nataony fomba fanao zay tsity zay maharatsy azy tsika malagasy zay nefa misy fomba kosa tena misy maharatsy azy mihitsy na de efa nataony ray aman-dreny be sy ny razambe tany aloha de izay finoana zay zany no mbola mila hoe travaillenao koa notrany hoe déverrouiller an'izay mamadika an'izay zavatra zay ary zay zavatra zay amiko de tena hoe introspection no anaovana marina zany ny anapiko kely an'izay zavatra resahany marina teo izay koa de hoe afaka manao finoana vaovao ihany koa tsika manomboka eto hoe zao indray ny finoana tiako ananana tiako ampitaina amin'ny zanako zany hoe manao ino moa le filazatsika foana misy hoe misy ny fomban-drazana zay zay maharatsy azy fa isika koa afaka manao fomba vaovao zany de hoe manao fomba mbelona de olovain'ny zanaka aman-jafy indray le faniriana satria isika indray no mety horazana ny ariana de aza fomban-drazana vaovao indray zany zay eo ihany koa mikasika indrindra izay amaranantsika azy ihany koa ilay resaka tsy fahampiana motivation hoe antony manosika zany afahantsika manao ny zavatra anankiray zay fiovana zay ny zavatra hitako zany tao anatin'izay fanadidinana ataoko zay de hoe tsara isika raha manana tanjona voafetra matetika mantsika rehefa mametraka tanjona moa zay efa niresantsika ihany koa dia tanjona ngeza be foana no zavatra ataontsika voalohany nefa zay zany matetika mampiena be ny motivation antsika rehefa misy tsy fahavitantsika an'le izy ame ohatra kely fotsiny zao ohatra hoe momba ny fametrahana tanjona zany raha ohatra zao hoe amin'ny resaka fahasalamana hoe tehena au lieu de hoe tehena zany nataonao tanjona dia afaka ataonao ohatra ny tanjona hoe manomboka androany de andeha tongotra isan'andro zay resaka
alaika any ohatra nyresanao teo sambatra hoe raha hoe te hiena ianao amiko zao a anisany hoe zavatra tsy mampisy motivation mihitsy ny tsy fahitanao de tsy voavisualizenao tsara zany a ny anton'le fiovanana fanovana tianao entina azavaiko ohatra zao hoe andeha amonjy mariazy le vehivavy de raha mite fotsiny hoe ianena tena fotsiny a comme ça de tsy de misy lanjany loatra fa raha ohatra izy mahita hoe anena tena am'izay amin'ny andro mariazy io ty akanjo ty mihitsy ny tiako hiditra amiko de manosika anazy kokoa zay a andeha izotra am'le fiovanana le fanovana de mila mihitsy zany hoe manana mahita zavatra précis ianao a zavatra tena hoe concret manampy anao zany le izy anana motivation kokoa de am'izay zavatra tianao hitondrana fiovanana zany mila mametraka an'izay no sy mahita sady an'izay hoe raha mavita an'ity de ohatr'izao ny azoko atao any arinany raha vitako ty de afaka manao an'ity ohatra hoe tsy haiko raha miena kokoa de afaka miditra amin'ity fanatanjahanteny ity na miditra amin'ity concours ty satria ohatra hoe ty concours ty zao avy ny refa ilaina ao anatiny de zay zany ny hitako hoe anisan'ny zavatra manampy. Dia tonga sady atsika ty amin'ny faran'ny fandarana be deabe ny zavatra azo lazaina anatin'izay zavatra zay fa ny fotoana moa voafetra ihany fa dia famarana anazy angamba de hoe ny fiovana averiko indray no zavatra tsy miova indrindra c'est la seule constante le changement c'est la seule constante ka dia mila miezaka tsika zany ao anatin'izay fiovana zay satria tsy afa-miala amin'ny fiovantsika de mila miezaka hatrany manao zay azo atao rehetra mba ho anaraka ny fiovana mba ho moa zany le teninao teo hoe tsy ho lozan'ny toetrandro. Le niary de misaotra indrindra mandra-piresaka sy mandra-pitafatafa indray sambatra dia mirary tao-piovana maharitra ho an'ny sy mahomby ho an'ny tsirairay.